Fifaliana lehibe ny ara-banantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity a. Ato anatin'ny fotoam-bavaka isika izay rahanao mpandalan'andramoka izao a. Dia rahanao aminay rehetrarehetra ato anatin'ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay malesy a. Rahabaina manokana antsika rehetra izay tafiditra amin'izao fotoana izao a. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika mianakavy indray androany. Aleluia. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany izao fahafahantsika tonga eto izao androany. Manatona an'Andriamanitra isika, manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika. Amin'ity andro sabata ity a, hitady ekoka aminy amin'ny voninahitra azy a. Hitondra ny momba antsika rehetra indray eo anatrehany amin'ity androany ity ravana malala. Isika no manatona azy androany. Andriamanitra efa nanatona antsika foana tamin'ny herinandro iny, tamin'ny alalan'ny fahasoavany, amin'ny alalan'ny tombonandro izay nomeny antsika ny fitahiny, ny zavatra rehetra izay nasarony antsika, nomeny antsika isanandro isanandro rehetra ny ilaintsika. Fanatona an'Andriamanitra antsika renireny ravana malala. Fa androany kosa dia isika no mba hiezaka anatona azy amin'ny alalan'ny fisaorana sy ny fiderana, amin'ny alalan'ny fanoloran-tena, amin'ny alalan'ny fanompoana azy sy ny fitiavana azy amin'ity androany ity. Aleluia. Hoento indray ny fonao androany, entinao eo anatrehan'Andriamanitra. Ento ny fanahinao ny sainao. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tiavany Jehovahandriamanitra ao fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra. Izany rehetra izany entintsika androany, hanompontsika azy ry havana malala. Efa manao asa isika ny amin'izao tontolo izao eny mitady, manao ny asa mandrara antsika isika, mitady vola isika, hamelomantsika ny ankohonantsika, hamelomantsika ny nofontsika. Dia omentsika daholo ny momba antsika rehetrarehetra. Rehefa marary tsika dia tsy afaka miasa, tsy ilain'ny mpampiasa tsika rehefa marary ny vatantsika, ny saintsika ao daholo, ny fontsika ao daholo, ny herintsika dia omentsika ny mpampiasa, omentsika mba hitadiavantsika vola aman-karena mba ahafahantsika mivelona eny amin'izao tontolo izao eny. Fa androany, aleluia, ireo zavatra ireo ihany tsy misy miova, fa miampy fitiavana lalana anatintsika hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra androany. Hanompontsika azy amin'ny zavatra rehetra izay ety amintsika, amin'izay rehetra ananantsika androany, ny hery ananantsika androany, ny tombonandro nomenantsika androany, ny feo afaka omentsika androany, ny fahasalamana izay omenantsika androany, na hery kely na hery be, tsy maninona. Ao amin'ny Andriamanitra tsy mila tanjaka, mila matanjaka be fanao ary-maso ianao vao afaka manompo azy. Fa na dia reraka azy ianao, na dia marefo azy ianao, na dia ao anatin'ny aretina azy ianao amin'ity androany ity, na dia malemy azy ianao androany, tena renao mihitsy anatin'ny vatanao any hoe tena misy zavatra tsy mety, tena reraka ianao, ry havana malala. Fa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao, Andriamanitra mila anao izy. Tsy ohatran'ny patron anao akory Andriamanitra ka hiteny aminao hoe mandeha fa tsy ilaiko ianao rehefa reraka, tsy ilaiko ianao rehefa marary, tsy ilaiko ianao rehefa misy zavatra tsy mety eny aminao eny. Tsia, Andriamanitra androany tena mila anao izy, mila anao le reraka io mihitsy izy, mila anao le osa io mihitsy izy, mila anao le tena malemy io mihitsy izy. Ianao mihitsy ny ilainy androany, fa ianao no atanjahana, ianao no omena hery, ianao no ampaherezina, ianao no sitranina, ianao no atsangana, ianao indray androany. Aleluia. Nomena hery vaovao entinao miatrika ny herinandronao amin'ity androany ity. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao, samy antsika rehetra anatin'ny tokantrano amin'ny toerana izay misy anao any androany, hivavaka ny alehanao eto androany. Tsy hanao inona akory ianao, fa tonga eto ianao hivavaka androany. Tsy sakafo omena hena ianao eto na omena vary sy laoka, fa tonga eto ianao androany omena tenin'Andriamanitra, tonga eto ianao androany omena ny fanahin'Andriamanitra, tonga eto ianao androany ho tafiana ny herin'Andriamanitra. Izany mahatongavantsika eto amin'ity androany ity, ry havako malalako. Hivavakantsika amin'ity androany ity, amin'ny fotsika mafana, misaotra an'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra amin'ity sabata masina ity. Izay fomba ahafahanao mitady azy amin'izao fotoana izao. Eto am-pandoliana nampahazo ainanao, ataoko izany. Eo am-pitsanganana ataoko izany. Raha mipetraka mety aminao tsy maninona, fa ny zava-dehibe androany dia ianao tafaray amin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe androany dia ianao mahita an'Andriamanitra. Aleluia. Misaotra Jehova, misaotra anao izay Jesosy eo ny amin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka Jehovahandriamanitra fa mba afaka tonga eto izay satria navelanao ho tonga eto, satria mba natsoinao izay Andriamanitra, nanao présentation teo aminay ianao, nilaza taminay ianao Jehova, ity ho iaho amin'ny firenena izay tsy natsoina tamin'ny anarako, ity Jehova, tsy misy natsoina tamin'ny anaranay, tsy misy natsoina tamin'ny anaranao ange izay reto hoe tsy zanak'Andriamanitra ny antsonanay, tsy zanak'Israely ny antsonanay, tsy Andriamanitra ianao Jehovahandriamanitra.
voasoratra ao anaty baiboly tokoa fa Jehovahandriamanitra Israely, Jehovahandriamanitra Jakoba, Isaka sy Abrahama, fa tsy nisy Kristo hoe Jehovahandriamanitra ny malagasy. Fa miteny ianao Andriamanitra hoe ity aho, nanolo tena ho anay ianao Andriamanitra, nenety koa izay mba manolo tena ho anao. O Jehova nilany miseho taminay ianao Andriamanitra, dia nenety koa izay mba miseho aminao amin'ny tendroany ity. Lehibe loatra nataonao anay Jehova, tsara loatra ianao Andriamanitra, ny fisehoanao taminay Jesosy malalo. Izany ny lehibe indrindra niseho teo amin'ny fiainanay. Mety efa niseho teo aminay avokoa ny zavatra rehetra. Nisy tao izay tena mety nifaly satria mety nisy zavatra niseho taminay. Mety nahazo kadô mahafinaritra izay, nahazo fanomezana tsara izay. Mety nisy zavatra tena azonay teto amin'ity zao tontolo izao ity Andriamanitra. Fa androany tsara indrindra mihitsy no azonay satria Andriamanitra tonga miseho anoloanay. O Jehovahandriamanitra tsy takatry ny sainay ianao, tahaka ny ahoana Jesosy izany Yatamaseva nidinanao izany, midina ianao dia mitafatafa, midina ianao dia mijerijery azy ireo, midina ianao dia mijery azy ireo manady adiny momba azy mitafatafa mijery azy akaiky. Tahaka ny ahoana Andriamanitra ny fahasambarany tamin'izany fotoana izany. Ndreno ny feonao midina, ndreno ny tongotrao mandeha mamakivaky manatona azy Jehovahandriamanitra. Fantatra hoe tahaka ny ahoana ny mety hifaliana tamin'izany fotoana izany Andriamanitra. Fa androany koa izay faly, androany koa izay tena ketrika satria tonga eto ny Andriamanitra afaka mikasika ny fonay, afaka tonga eto ny Andriamanitra mijery anay amin'izao fotoana izao. Jesosy malala mitera sy manome voninahitra ny anaranao izay, manandratra ny anaranao izay Jesosy, manome voninahitra anao izay Jesosy. Ianao rery ny terenay amin'ity androany. Androany rehefa namalala ny fonao ny tian'Andriamanitra hidirana amin'izao fotoana izao. Tonga eto ianao androany. Tiantsika Andriamanitra hiditra amin'ny asantsika, tiantsika Andriamanitra hiditra amin'ny ara-bolantsika, tiantsika Andriamanitra tena hiditra ny anatin'ny fiainatokantramontsika sy ny zavatra rehetra izay tiantsika ho tononona eto androany. Fa ny voalohany indrindra tian'Andriamanitra hidirana androany dia ny fonao. Haleloia. Raha mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fonao Andriamanitra, tsy afaka mbola hidirana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, tsy afaka mbola hidirana ny asanao, tsy afaka mbola hidirana aloha ny ara-bolanao. Fa ny hidirana voalohany tsy maintsy lalana lalovany Jesosy dia ny fotsika. Izany ny voalohany indrindra ny avana manala. Androany ety am-piandohana dia tenen'i Jesosy midira ty anatin'ny foko ianao. Ianao hanala izay rehetra tsara ka ny sitraponao Andriamanitra ao anatiko, fa tsy mety amin'Andriamanitra ny mipetraka ao anatin'ny toerana maloto riana. Mivavaha ianao androany dia tenen'i Jesosy esory ny faharotona, esory ny alahelo, esory ny tahotra, esory ny vesatra rehetra tao anatiko Jesosy malalo. Fa milanao milanao ny fanaiko, milanao Andriamanitra. Taontsika androany ianao anty amin'izao fotoana izao, hitentsika androany iray malala Jesosy. Ray malala esory, haleluia. Ray malala esory ny vesatra, esory Andriamanitra ny alahelo, esory Andriamanitra ny fanahiny, esory ny tetety Jesosy manjavy aminao rehetra. Ray malalo Esuri Deto alahelo mitambesatra akapukwatu Matsumbe Esuri vanida Andreraka Nitwecha Ayana Sini Fitiabana Jesus Rata Tablano Miss Nelly Franz and Sona to Sunny Santana Let's get ready and talk to I said so Adiwa I said so I
anao. Ampiadana anao. Reo fo madio mangarangarana. Situita tsara nautoko ny asanao. Umejikatuku namarana. Mama masutena nitena. Bila fuma leo. Bila fuma di sibauma. Bahaman. Anak kunci tersara sana lo. Tiup Minsany amizao fotoana izao Jesosy amilanao aiza ianao Jesosy efa fotoana ela nitadiavanao efa fotoana ela niantsoantsonao ry havana manana fa tonga ny fotoana androany hamalina Andriamanitra anao tonga ny fotoana androany sehoany aminao dia hiteny aminao amizay izy hoe tiako ny zanak'Israely ny andron'ny Mesia nanomboka tany amin'ny andron'ny mpaminandy ry havana malala efa nilaza ry Isaia efa nilaza ry Jeremia fa ho avy ny Mesia ho avy ny mpamozy dia niandry an'izany ny zanak'Israely nandritra ny 4 arivo taona nefa niandrasana an'izany teto amin'ity tany ity fa tamin'ny fotoana anankiray tsy nampoizina tonga Jesosy ravana nisy teo anoloan'ny olona ny teny hoe ty fa tonga any nisy teo anoloan'ny zao tontolo izao fa tonga ny fahazavana tonga Jesosy alleluia tonga lay nandrasana alleluia amen tompo tonga Jesosy ravana manana efa ela netsonao tsantatra 4 taona ianao zao 4 taona zao ny ainanao ozy izy ianao hoe ela Andriamanitra anao tadiavako anao tsy mbola nahitanao mihitsy hatramin'izay androany iseho eo aminao Jesosy amin'ny alalan'ny asany mahagaga amin'ny alalan'ny fikasihan'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fidirana anatin'ny fonao dia iseho aminao Jesosy diteny aminao hoe ty fa tonga eto angezahay efa tonga angezahay efa tonga ny zanak'olona hitady semonjy ny very alleluia ianao dia anisan'ny zanak'ondry ilay very hafa no tadiavin'Andriamanitra manokana ianao matoa ianao tonga eto efa hita nge ianao efa hita nge ianao efa tonga eto ianao halleluia misaotra Jesosy malala ity atonga eto anatrehanao Andriamanitra ity atonga eto anatrehanao Jesosy anorina ny finoko aminao anorina ny fanantenako aminao amen tsy misy fanantenana eto amin'ity zao tontolo zao ty ravana fa ao amin'Andriamanitra ny fanantenantsika ao amin'Andriamanitra ny herintsika halleluia tenene Jesosy ao aminao ny heriko
very alalavitra anao. Aorenao am Jesosy ny fononao. Aorenao am Jesosy ny fanantenanao. Amen. Aorenao am Jesosy ny mombanao rehetrarehetra androany. Anao izany ry izany aoreno mafy tsara ny finoana ry avy. Aoreno mafy. Halleluja. Eo fandaliana anaovantsika izany ry izany lasitraka. Afaka mandao antsika ny olona. Afaka mandao antsika ny havana. Fa Andriamanitra androany toetra manerana. Isafidy ny fidy anao Andriamanitra androany. Filoanaye wakutuchia sufitalianate soshi Kristi timiyo fachamyani umbalemiu manjakisai tuli aurena mzara mfununa leta putina sitalina mjelo na misana kutuchimia sufitalia nate sosi Kristi timiyu hachamyani umalemiu manjakisai tuli. Sabi mananatana na tete ni klota sesosia. Ni klota nyutana. Klota seso nyutana. Wei fatia. Ni wei fatia. Kesana chiofa. Ia no seso chimiu. Bachamyani umbaleniu mandrakisai tuli. Kiri kulau shateso nyutakana fani weni fatia kesana chiofa. Ia no tishotimiyu Bachamyani umaleniu manjakisai tuli. Laisa tulso Tumafuni Iso tuntulu isa Timafuni Fanga isinifu Isai milunzifa Dia mau tishotimiyu Bachamyani umaleniu manjakisai tuli. Rizal tuntulu isa Timafuni Fanga isinifu Isai milunzifa Ia no tishotimiyu Bachamyani umaleniu mandrakisai tuli. Aire sukisa dihavana Swami netimula Natimana Susi Kristi timiyu Bachamyani umaleniu mandrakisai tuli. Aire sukisa dihavana Swami netimula Natimana monte Susi Kristi timiyu Bachamyani umaleniu mandrakisai tuli.
Amen. Jesosy malala. Amen. Jesosy. Rary ny angely avana Davida raha tia an'Andriamanitra. Hoy Davida manao hoe indraiky aman-dreniko mahafoy aho fa Jehova mandray ahy. Raha misy akaiky indrindra ny fo tena ray aman-dreny. Raha misy tena tokony tsy hanadino tena ray aman-dreny ry havana malala. Izany ny olona tokony tsy hanadino anao indrindra eto ambonin'ny tany. Fa neny Davida ny ray ny aman-dreny mihitsy ny nandao azy. Na hafoy azy na nadino azy tsy tsarony akory. Rehefa tonga Samuel tsy tsarony Jesy akory hoe mbola misy an'izany Davida zany any an-tsahany. Mbola zanany faralahy kely miandry ondry any an-tsahany tsy tsarony akory ry havana malala. Izay teo anatrehany ny tsarony, ny zoky ny tsarony fa Davida dimy. Fa hoy Davida manao hoe raiko aman-dreny mahafoy aho manary aho fa Jehova mandray aho. Ampy any Davida Jehova nandray azy teo amin'ny fiainany. Ary samy laza Davida fa tsy manan-java mahory izy. Fa angaty zavatra mahory zany adiny, angaty zavatra mahory havana zany tsisy miraharaha, zany mandeha irery. Fa hoy Davida hoe tsy manan-java mahory aho. Amen. Zany angely havana ny ampy-pisiany Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Raha mahatsiaro irery ianao amin'izao fotoana izao, otsika hanompo an'Andriamanitra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mampitoetra trano izay irery tena Jehova. Raha mahatsiaro irery ianao amin'izao fotoana izao, tsy irery ianao fa tena manana ianao ry havana, manana an'Andriamanitra. Otsika anatina an'Andriamanitra amin'ny fotorotoro ny tendroany. Amin'ny fanetretena tanteraka ny tenanantsika eto anatrehany amin'izao fotoana izao hoe Jesosy. Ity afa miverina eto an-tranjanao. Ity afa miverina eto anatrehanao Andriamanitra. Ity aho Jesosy manetri-tena eto anoloanao Andriamanitra. Amen Jesosy. Satria ataontsika ity raha mahafinaritra ity androany. Amen.
Tumbuo Sachinani Kaninditi Itweja Iwakakira Matudini Chapuna Guardatoro Non mastivaluda la nostra conoscenza del Pitalusa Vado a Nawatwani Sachinani Kaninditi Itweja Iwakakira Matudini Chapuna Vaniditi Itweja Iwakakira Matudini Chapuna. Amen. Jehovah Andriamanitra. Mitodika aminao ny indrafon'Andriamanitra androany rehefa. Ny famindrapon'Andriamanitra rehefa mitodika amin'ny olona anankiray izy dia manangana ny malemy. Mampahiratra ny sambo. Halleluja. Mampitraka ny mitanondrika. Mampitsangana ny malemy hibata ny fandriny. Izany ny famindrapon'Andriamanitra rehefa mitodika amin'ny olona anankiray. Androany tonga eto ianao. Famindrapon'Andriamanitra no ilainao rehefa. Betsaka ny olona mitady an'Andriamanitra ihany, mitady ny fitahian'Andriamanitra, fa tsy mitady ny famindrapon'Andriamanitra. Andika indraindray misy zavatra, misy fahalemena tsy mety mitsangana mihitsy, misy zavatra tsy mety miova. Ny eo ihany ny eo satria tsy mitodika amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Ny olona rehetra izay niantsoantso an Jesosy tao anaty Baiboly mila ny famindrapony dia nitenenany daholo hoe voavelany elokao. Ary rehefa voavelany elokao dia toy amin'ny taoriana izay be tao ny fandrinao, mitsangaraka be tao ny fandrinao. Rehefa voavelany elokao ny toy amin'ny taoriana izay inona ary ny tianao ataoko aminao. Halleluja. Andriamanitra ry havana rehefa mamindra fo amintsika izy dia tsy mamela antsika hizaka ny zavatra izay mavesatra eto amin'ity zao tontolo izao ity intsony. Tsy avelany mijanona eo amin'ny fandrinanao eo ianao raha malemy, fa tsy maintsy atsangana. Vitan'i Jesosy no mijery olona anankiray efa namindrana fo, mbola miaina ao anatin'ny faharatsiana, mbola miaina ao anatin'ny faharerahana sy ny aretina. Tsy vitan'i Jesosy izany, fa tsy maintsy atsangan'Andriamanitra ianao. Angataon'ny famindrapon'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tsika androany mbola hiteny hoe zaho Jesosy tonga eto. Ekeko fa tsy mendrika. Ekeko Andriamanitra fa tsy tomomba anahy. Fa zaho kosa androany tsy manana ninina entiny eto anatrihanao Jesosy. Afa-tsy ny fitiavako anao. Ny foko ihany no entiko eto ity anao Andriamanitra. Ny foko ihany no entiko eto ity anao. Halleluja. Tsika androany hiteny eo anatrihan'Andriamanitra zaho Jesosy ity anao. Ataovy ao anaty vavaka tahotra ny zavatra teneniko anao izany androany dia ho hitanao fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Tentsika ndray zaho mbola tsy miova Jesosy. Minao fahaitsika rehetrarehetra izany izany. Hatrany Madagasikara hatraty ivelany. Minao fahaitsika izany izany androany. Mbola tsy miova. Mbola tianao foana ngezany tianao foana. Ametra-tanana mihitsy ny fonao dia tenena ao anatrihan'Andriamanitra. Manenjika no ihana. Za mbola tia. Foko manontolo. Foko manontolo. Afoiko anao daholo Jesosy. Afoiko anao daholo tsy misy tambiny satria navotanao maimboana. Za mbola tia. Za mbola tsy miova. Za mbola tsy miova. Mbola tianao foana. Be atireo manenjika no ihana. Za mbola tia. Foko manontolo. Foko manontolo. Afoiko anao daholo tsy misy tambiny satria navotanao maimboana. Za mbola tia.
nafefefena zambola ty tsy miova ny foko sy ny fitiavako ao anao ireratra amin'izay tsy ho mandraky izay na mafy sy mafaitra zany manjo tsy kivy tsy ketraka ao manana anao fiarovako fitiavako fiainako mandraky zay Sambola sinuva Mbola tianao fone Nabea tireo manetikiano yana Sambola ti Ifuku mantulu Afukanao davulu tulistamini Satina vutana mai pona Sambola ti Kalau kuna no pada sani santo natin pati sa mana mana. Kalau kuat dia mana? Kata beda biruis haleluya. Universal na no mana pati sa nepal. Kinane santo masuk santo. Pasati ubate santo. Kabulatiano haleluya. Amen. Mijaly mosary mpiatsara velatsy manaofindreo falavo sy ty tena ary miavona fo mivavabavabona ny ankamaronay ka faly mitsikera ny fiainany afa mivavako asangatro toriko an'izay gasa Mbola tianao fone Nabea tireo manetikiano yana Sambola ti Mantulu Afukanao davulu tulistamini Satina vutanao mai pona Sambola ti Sambola sinuva Mbola tianao fone Tireo manetikiano yana Sambola ti Mantulu Ifuku mantulu tulistamini Satina vutanao mai pona Sambola ti Sambola ti Timiuba marekizay turi Satina vutanao mai pona Sambola ti Timiuba marekizay turi Satina vutanao mai pona Sambola ti Sambola ti Timiuba marekizay turi Satina vutanao mai pona Sambola ti Fiarovako fitiavako fiainako mandrakizay Ianao Nivavako asangatro toriko an'izay gasay Fiarovako fitiavako fiainako mandrakizay Ianao Nivavako asangatro toriko an'izay gasay Fiarovako fitiavako fiainako mandrakizay Ianao Nivavako asangatro toriko an'izay gasay Misaotra Jesosy malala. Misaotra no nitehirizanao anay Andriamanitra. Tao anatin'ny 12 taona Jesosy. Anaovanay voaty teo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Itenenanay Andriamanitra. Nanaovanay voaty fa hijoro mandrakizay Jesosy tsy very-dalana Jesosy. Ndreto izay tonga eto androany.
Misaotra ny faraisina eo fanomezana. Cadeau tena ngeza ho anay androany. Ny fisokafan'ny fitoam-bavaka any Madagasikara Jehovahandriamanitra. Enina ambin'ny folo taona teoriana Jesosy niarahantsika. Niaraka teny foantsika Jesosy. Natamorana tamin'ny sarotra Jehovahandriamanitra. Nandalo afo mamay. Namakivaky onja mahery. Fa nisy koa ny masoandro ny palika Jehova. Nisy ny tafio-drivotra Jesosy. Mba teo foana ianao nanoa. Androany izay mbola manamafy eto anatrianao. Ndretondray ilay olona tany anatin'ny faharerahana sy ny fahampiteam-piainana. Ndretondray ilay olona tany anatin'ny fahafatesana. Fanatsanganao Jesosy. Novainao fiainana Jesosy. Nansoinao avy lavitra Jesosy. Mbola tonga eto anatrianao androany. Antsika rehetrarehetra rehefa. Miaraka aminay ianao androany. Na dia tsy anniversaire amin'ny batisanao azy androany. Miaraka aminay ianao androany teny Jesosy. Za mbola ity anao mandry. Izay mandram-pahoviny. Itiavanao an Jesosy. Izay izao enina ambin'ny folo taona. Kely zany. Kely zany ndiavana. Mbola sy tonga Jesosy hatramin'izao tsy fantatra roviny izy no avy. Androany izay mbola itenindreo Jesosy mandram-piavinao. Mbola ity anao ny fonay. Mbola ity anao izay Andriamanitra. Mbola vonany anao indi izay Jesosy. Ary mbola averina eto ny teny. Fa na dia izahay irery aza sisa tompo. Na dia izahay irery aza sisa Jesosy. Mbola vonina foana izay anompo anao. Vonina ny tsy hiova. Eny Andriamanitra. Na mbola andalo fidinana na fiakarana Jehova. Mbola vonina anompo anao izay. Irehara iny amin'ny anaranao izay. Ity anao izay. Ary tsy jerena inizaniza Jesosy. Fa na eny amasoniza na eny amasoniza. O Jehovahandriamanitra. Na any amin'ny firenena aiza na amin'ny firenena aiza Jesosy. Tsy hijery akory ny tongotra ny firenena izay hitsahanay. Ka nasianay condition ny fitiavanay ianao Jesosy. Androany izay mbola manamafy eto anatrianao Andriamanitra. Mbola tianao izay Jesosy. Afa-izao anatrian'Andriamanitra ny fanorantenanao amin'izao fotoana izao. Teneny fa tian'Andriamanitra ianao mandra-piaviny. Mandra-piaviny. Na hoantitra ianao vao faty mbola hiala eto mbola sy tonga Jesosy. Teneny hoe za Jesosy tianao. Antsika irehareha amin'Andriamanitra ry avana. Ianao ilay olona reraka sy trotraky ny ady-saina. Ianao ilay olona potika fiainana. Fanatsangana ny Trakiny fiainana. Amen Jesosy. Sinay izay nombany tsoa. Tsika androany teny hoe manana Jesosy manana anao. Sakala sakatana tiny famozam-boao. Tsy haiko tsonjanao. Fitsony izay natao. Sofateo ianao nanana. Sofato tianao nanarina. Anisan'ira napahirana ipaty sy nirahirana tamin'izany fotoana. Nitenenanay teo anatrian'Andriamanitra manana Jesosy manana. Irahantsika mireto izany androany. Irihantsika ny amin'ny Jesosy tsika aleluia. Miandahatra ny foko. Tsika rehetra ilamafy manana. Manana tumpo fa manana. Jehova ngetsienako Jesosy. Fiainako tumpo Tamina. Sinalena. Ninaona jayana. Siutuizamuni fiainako. Aleluia. Tustamina. Manana, manana. Manana tumpo fa manana. Evangelho. Fiainako tumpo tawamina. Sinane ninaona jayana. Siutuizamuni fiainako.
izay atao Sifatu Kanonana Napchaka Nampichay Namuti ni fanay Luciano Nisishan Inolefit Tatwanatiku Isay Natata ni Fuku Manana Tupo sa manana You believe Fiara tutupo Tawawinaw Sinane Inolana Jayano Sirutu Isauni Fiara tutupo Sawamina Manana Tupo sa manana You believe Sigara tutupo Tawamina Sinane Dinawala Jayana Sirutu Isauni Fiara Sawamina Nobody's time for Don't go See me, Jesus malala. Hallelujah. Azo antoka Jesosy malala. Azo antoka. Ajorizao ny fiainanay ratsy tao aminao Andriamanitra. Zany anay mahatonga anay mifikitra eto Jesosy. Zany mahatonga anay mbola eto. Satria tena azonay antoka Jesosy malala. Zany mahatonga anay te hitratratratra isanandro hiteny mafy. Tsy angina Tompo fa hiteny amin'ny olona rehetra hoe sambatra izay manana anao. Azonay ataony mizara amin'izany Jesosy. Indraindray tena tianay ho terena ny olona Jesosy hoe andao. Fa tsara loatra ny fiainana miaraka aminao. Tianay natao izany saingy tsy azonay atao. Jesosy malala, misaotranao izay. Misaotranao izay mba nizara ny mamy.
hoanay Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy. Diavana malala. Jesosy diavana. Sady tonga tetỳ an-tany izy. Hanome antsika fiainana. Za zao raha aty Za zao raha aty ivelany ohatra hoe aty a France zao misy anay riavana. Dia hozy izy ny olona hoe zay mba te ho any aminareo, zay mba te ho any a France. Dia tsy afaka hiteny mihitsy hoe ndao fa entina ihany nareo, satria tsy manana fahafahana ho amin'izany zay. Fa Jesosy raha tonga tetỳ dia any an-danitra izy riavana malala, dia Jesosy tena manana fahafahana hitondra antsika any an-danitra. Jesosy tena manana fahafahana araka ny torotenitsika tamin'ny alina. Fa hoy Jesosy matoky fa za efa naharesa zao tontolo zao. Vitan'i Jesosy niakatra tany an-danitra amin'izao fotsiny te hiakatra any izy dia miakatra any. Nidina tetỳ izy dia nidina tetỳ. Zay tiany aleha azony aleha, zay tiany hitondrana anao azony hitondrana anao. Manana ny fahefana rehetra amin'izany Jesosy. Anazy ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Feheziny ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Feheziny io fiainanao io, feheziny io olanao io, feheziny ny zavatra rehetra misy aminao io, feheziny io aretinao io. Halleluja. Matoky an'Andriamanitra ianao, fa feheziny riavana malala. Ny fahoriana rehetra nisy teto amin'ity zao tontolo zao ity, ny hasarotany fiainana feheziny Jesosy zany. Ny zava-misy rehetra feheziny eo am-pelantanana. Fa ny ataonao androany matoky an'Andriamanitra. Raha vitan'i Jesosy mitondra anao hatrany an-danitra, fa nahoana ny tsy vitan'i Jesosy ny amboatra ny fiainanao, ahoana ny tsy vitan'i Jesosy ny hanome sakafo anao, fa ahoana ny tsy vitan'i Jesosy ny hanome asanao, hanasitrana ny aretinao, ahoana ny tsy vitan'i Jesosy ny ampitsimbatika ny fiainanao riavana malala. Fa tsy izany ve ny fahefana ananan'i Jesosy. Makitsika manara-dia azy. Amen. Jesosy mahavita azy, mahavita zavatra io. Ivafahatsika io. Atsika ifampahelao anatin'ity izy ity androany. Mety misy loha tena akivy amin'ny fiainana mihitsy, dia mety miteny mihitsy zany olo zany hoe tena reraky ny fiainana. Ataonao Jesosy androany. Samy mampahery ny tenanao amin'ny Jehovah. Ao anatin'izany izany tena ifampahery-tsika rehetrarehetra. Nareo Madagasikara afaka mifanatona mihitsy amin'izao fotoana izao. Raha misy loha tena mandalo aby afaka faherentsika ao anatin'ity izy ity. Ifampahery-tsika rehetra, ifampitodika mihitsika. Raha fitenitsika dia nifampitodika mihitsy, dia nifampahery ao anatin'izany izany. Fiana ne fufu na meri votra tini fa e faraba munyana suyani fa ni tumputi mana dunia kufiana ni fufu na meri vuta tini fa e farava munyana suyani fa ni tumputi Nani bejaza yade jiana la tunya wode yulana misiamina tanuvi fatesu yefanyati nyatina yana ukusa anina
Tanigazana Vita teune Vita tefa Zaina dasani Zaina dasani Sfantani Tifantani fa Bulateli pamuti Diasani niandri Io pitazara We maina yana Utanigazana Vita tefa Zaina dasani Tifantani fa Bulateli pamuti Beyasa, Yandeteana, Natunya wone, Nuna Misiamina, Ifanyatinya, Yana ukusa, Angina. Nalembeyasa niyaketeya Natulia wone Yungana bisyamina Sarubi Fajesho Ifanyatinya Yana ukusa Angina Nalembeyasa niyaketeana Natulia wone Yulana bisyamina Sarubi Fajesho Ifanyatinya Yana ukusa Angina Amin'Andriamanitra ny herintsika ravana malala. Manginitsika eny amin'izao tontolo izao. Fa mitenitsika ao amin'Andriamanitra amen. Eo anoloan'ny zava-misehotsika manginy. Fa ny feontsika tokony hitenenantsika eo anoloan'iny zavatra iny riavana avirintsika makany amin'Andriamanitra. Avirintsika makany amin'ny Jesosy ny feontsika iny. Halleluja. Amen na Jesosy. Misafiditsika na tsika miteny eo anoloan'ny zava-misy na tsika manginy dia miteny eo anoloan'Andriamanitra riavana malala. Andriamanitra dia nilaza antsoa dia ho valiko ianao. Haneoko zava-mahagaga sarotra-tanana izay mbola tsy fantatrao. Iny ianao ilay miantso iny, iny ianao ilay mangina eo anoloan'ny zava-misy fa miteny ianao eo anoloan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataonao itenena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanoloran-tenanao miteny eo anatrehan'Andriamanitra izany. Halleluja. Ny fanompoana ao an'Andriamanitra, ny fialanao amin'ny ratsy, ireny ny fitenenantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa fahanginantsika eny amin'izao tontolo izao riavana. Mangina ny mombantsika rehetra eny amin'izao tontolo izao eny, miala eny amin'izao tontolo izao eny fa miteny eo anatrehan'Andriamanitra izy. Tianao Jesosy. Tsy misy antony tokony tsy hampandresintsika. Tsy misy antony. Tsy tokony hanomezan'Andriamanitra antsika ny fandresena riavana malala fa miankina amintsika ihany. Efa voasoratra ho antsika izany. Fa tsika ihany io afaka mandray an'izany tsika rehetrarehetra. Raha toa mahatoky sy mino an'Andriamanitra isika. Tianao Jesosy. Fatsika tira anankiray ty amanana antsika ny fiderana androany. Eo aorian'izany izantsika dia iain'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fiderana izay nataonay teto androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny hery izay nomenao anay tao anatin'izany Andriamanitra. Ny famangina ao anay sy mikasika nomenao anay Jesosy. Misaotra anao fa tena sampanay fa tsy niala maina indray izay tamin'ity sabata masina.
Atena nandray ny fanatrihanao zay. Afaka tonga teto anatrihanao zay nanolo tena ho anao. Nanao fanatitra ho anao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny hira rehetra, amin'ny teny rehetra, misaotra Jesosy ny amin'ny hery rehetra, ny vavaka rehetra. Zay afaka nataonay teto androany fahafahasoavanao anay izany Andriamanitra. Apetrakay aminao ny toy ny fotoana, ny toriteny. Apetrakay aminao Jesosy hatramin'ny rariva zay mbola irahanay eto. Omenay anao ny voninahitra Jesosy. Zay rehetra tsy voalazako teto androany Andriamanitra. Ianao ameno ny bangany amin'ny fiainantsika iaby ianao. Jesosy malala ijery nisy tokantrano sy isam-batan'olona ianao amin'ity sabata ity Jehova andinidinika ny hodrinao ianao Andriamanitra. Ary dia omenao azy ireo zay rehetra banga eo amin'ny fiainany. Fa Andriamanitra mpameno ny banga ianao misaotra Jesosy. Anao rery ny voninahitra ny tena miatsa ny saotra mandrakizay. Halleluja. Amen. Ataontsika ty androany itenenantsika ao anaty an'Andriamanitra hoe mpandresitsika ny avy. Mpandresy ianao, halleluja. Mpandresy ianao fa manana an Jesosy. Olona zantsika dia ihany ten'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tuputi, tema pana tena fadese. Nena, semana rati, azika mitsuru timive. Nena, adesiana. Netuma arisha, isochami. Diana danisha, wadi tuputi. Tema pana tena fadese. Nena, semana rati, azika mitsuru timive. Nena. Parece no yatsuna, ano panaradia, si piara dalanamili, se sua tu podia, se ti desimi, si non appanaten, faturo ni sumen, ano ni fadesena. Parece no yatsuna, ano panaradia, si piara dalanamili, se sua tu podia, se ti desimi, si non appanaten, faturo ni sumen, ano ni fadesena. Adesiana, netuma arisha, isochami. Diana danisha, wadi tuputi, tema pana tena fadese. Nena, semana rati, azika mitsuru timive. Nena. Shinu anara, lai salura malu, cipino majamalicha, diuru mau valu, siamevu nutitu, vauru namadio, tena padesianau, kami farianiu, adesso tena tia, bulama panatena. Anawachanya chaniba, azu fandesena. Fatina milanau, mizuru timiru, miuri pakata, ramana na finuna. Adesiana, netuma arisha, isochami. Diana danisha, wadi tuputi, tema pana tena fadese. Nena, semana rati, azika mitsuru timive. Nena, adesiana, netuma
misotrami fiainandani trachuro zany tena fanese azika mitsuro sy mite ena adesiana maharisha misotrami Mamana tena fanese Bonjour. Oui, je sais. Apahanina Jesosy malala. Misotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoananio. Ny amin'ny fatanterahany fotoana rehetra Jehovahandriamanitra. Misotranao zay ny amin'ny andro anio ity. Misotra tamin'ny fotoana rehetra zay nafahanay miaraka teto indray amin'ity androany ity tanatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Androany Jehovahandriamanitra dia mametraka tampelantananao zay Andriamanitra tsy toy ny toy ny fandarina rehetra. Atokisay Jehovahandriamanitra fa ny tanam-pahasoavanao ane mbola hikasika ilay mihoatra no tao anatin'izany fotoana izany indray Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay irosonay amin'izao fotoana io. Atika Jehovahandriamanitra fa mizatra izay mbola ataonay rehetra eto androany, ataonay mbola eo ambany fahasoavanao, ambany fitahianao, dia matokisay Jehovahandriamanitra fa mbola eo foana ianao anatrika izao fotoana izao ampitombo anay ampahery anay ikasika anay rehetrarehetra. Mbola Andriamanitra tsy toa apetraka ampelantananao izao fotoana anio izao. Ta io ny teny izay hotoriana eto androany. Ta io ny teny izay hotoriana eto androany mba andeha hifafy anatin'ny foniny tsirairay avy mba tena hoe hitoetrana anatinay, hiboboky any anatinay ho fiainana mandrakizay izao tenin'Andriamanitra izay hotoriana eto. Ny fanatrehana azy rehetra ny devosy ny Satana sy ny vongony dia tsy hanakely tsy hanapahefana eto anatin'izao fitoerana izao. Fa ny toerana rehetra, ny fotoana rehetra dia efa eo ampelantananao Andriamanitra. Misy andrata amin'ny ambony indrindra, misy andrata amin'ny avo indrindra Andriamanitra. Misy andrata amin'ny avo indrindra dia ario lalana nisa tokantrano isa-batan'olona azaveranao voelingelina na ny connexion an'izy ireo. Ny zavatra rehetra azaveranao voelingelina Andriamanitra. Azaveranao voelingelina Jehova vaoka hifantoka sy hitoetra amin'izany fanatrehanao izany tokoa izay rehetrarehetra. Ezaky ny litera iray dia rakofanay amin'ny rahanao Jesosy, rakofanay amin'ny rahanao mba ho zavatra roa lelany anatin'ny fonay hitsatoka ampahery. Halleluia, amen. Tompo aritsika rehetrarehetra mialohan'ny hidirantsika amin'ny hira aloha miaravantsika rehetrarehetra zay tonga eto androany dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetrarehetra. Mbola nao hira anankiray tsika mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sa iarabanareo aloha za ary anona ny fiadanana tompo amin'ny isa tokantrano isabatan'olona ary matoky sy mino fa efa mpahereto indray tsika androany. Niova kely moa fotoanantsika androany fanazavana kely satria manomboka androany mihitsy fa tsy hoe androany ihany dia iova ny fotoanantsika anomboka alohaloha noho ny teo aloha hatranytsika manomboka amin'ny androany ka manomboka amin'ny heriny dia tena hiezaka mihitsy hanomboka farafatarany amin'ny ray ora sasantsika ny manomboka. Ny antony moa dia tsotra efa nazavaina anareo izay nanaraka ny vavaka fiambenana tetany fa manomboka androany dia misokatra somatsara ny fitoam-bavakantsika any Madagasikara. Halleluia. Ary efa lasora ao amin'ny bypass daholo zareo amin'izao fotoana izao alohan'ny anaovantsika hira dia andalo sady iraba azy ireo tsika no irabantsika akory zareo
manangatanana manova ofatanana daholy a ianareo fa efa mahita anareo zay zay ao a Madagasikara ao reo zareo ao a ranabavy Miriam, ranabavy Mihaja, Ralahalin, ranabavy Marie Charline ry ranabavy rehetrarehetra ao manova ofatanana kely ho any Jesosy sika iaravantsika ny olona rehetrarehetra ty a na de somary ratsiratsy aza ny sary a mahita anareo zahay a ao a Madagasikara ao zareo a ao a Lasora ao a bypass ao a miaraka amitsika manomboka eto antevatika eto a afary ny fianakaviana afary no namana raha misy maniry anao fitombavaka anatrika ny fitombavaka dia misokatra ho atsika rehetrarehetra izany toerana ao a Madagasikara ao amin'ny bypass ao a Lasora izany iny tompontsika mianakavy reo ny tanandrareo mifaofa ho atsika rehetrarehetra miaraba atsika de faly miarabanareo rehetrarehetra zay mianakavy aty ivelany aty ry izy mianakavy 7-20 menadary zareo ny ao androany alleloia 7-20 menadary tena manana etaeta hitady an'Andriamanitra alleloia ndao atsika anao hira anankiray androany koa moa de fotoana ngezabe koa zay ao androany ho any mivady manokana satria androany de fahelina amby 10 taona ny mariazy tamin'i Jesosy alleloia mbola amin'ny heritaona zay ny ankalazana 20 taona ny mariazinay mivady fa mariazinay niaraka tamin'i Jesosy kosa de 9-10 taona androany zay rehefa natao mariazy ary tsarona tokoa zany amin'izao fotoana zao ary tianay hiaraka fetena aminareo alleloia tianay hiaraka fetena aminareo zany anoizatsika voninahitra an'Andriamanitra fa ao namoa tsika mila misaotra an'Andriamanitra betsaka de betsaka rehefa namalala no olona vita batisa ray volana de efa tsy hitantsony betsaka de betsaka ny olona vita batisa heritaona de mety tratra ny fahatsopana tenana na mety tratra ny tsy fantatra de mivelon-dalana ianao raha tonga eto androany tsy fantatry koa zao ianao any atokantrano any zay mijery miaraka aminay androany afiliana zao ianao nanaraka an'i Jesosy misoran'Andriamanitra ianao raha mbola eto fa tsy hoe ianao no mafy tsy ianao no mahery fa le fitiavan'Andriamanitra anao no nanatombo no mihafaryhavana mahery loatra ny tanan'Andriamanitra ny tantana mikasikasy ianao ka andaotsika hisotra an'Andriamanitra ny amin'izany de itiry ty mino fa tsy ho tapaka ity fa mampiona raha rehefa tsika amin'ny eto amin'ny live eto mino fa tsy ho tapaka ity live ity raha mba rehefatsika tira amin'ny teny frantsay izay minotsika eto androany zao rehefa tsika irarina isoana rehetrarehetra koa ny anay 9-10 taona androany de zao mbola teninay anatrehan'i Jesosy androany hoe mbola naraka anao foana zay Jesosy naiza hitondranao anay naiza andehananay miaraka aminao alleluia aloha asitsika sary asitsika tononkira amen de hitsavatrany amin'ny ten'Andriamanitra sika aorinan'izany alleluia hitsavatrany amin'ny ten'Andriamanitra sika aorinazay amin'ny tena tenyty anao maka toerana tsara maka baiboly fa hiditra amin'ny ten'Andriamanitra sika aorinany izany asitsika hira kely aloha soatranareo amin'ny filaritsoa de tahiny tompo tahiny Jesosy sika mianakavy ianao koa androany manorena voady mety tsy fankalazana anniversaire ny batisanao androany fa mitenanao fosiny androany hoe manorena voady za rehefa misy olona atao batisa de mba aoriko ny voadiko aoriko avoziko amin'iny de koa ary za mihitsy fa tena mba anisany mety mba nahavoatazona ihany zao fanoratena izao zay zavatra natoko zay amin'ny fotoana misy olona mba manatrika an'ireny batisa na iza atao batisa na iza manao fianihanana ho an'ny asan'Andriamanitra sy ny sisa de za rehefa namalala ny avoziko miaraka amin'ny Jesosy ny any ila hoe Jesosy ny akoho mba avoziko androany alleluia rehefa mitona kely
le asa fampona kely izay atao mba ezahana voazina anatran'Andriamanitra. Anjaranao koa androany manavao an'izany dia hiara iry tiritsika amin'ity androany ity meno finatotolia isika menakavy. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien lutter la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne ma vie de temps. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien exaucer la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne la vie de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Halleluja. Soatran'Andriamanitsika amin'izany iry zany amin'ny herinandro tahaka izao tokoa tsika ny hariva vita sabata dia nandeha nanatrika fitsoratam-panambadiana. Ny ampitson'iny koa tsika dia niatrika ny vodiondry sy ny fanamasinana ny mariazy. Dia nataontsika tamin'ny mariazin'ny Zandriaina Eliana izany iry zany. Halleluja. Dia anisany raha mahafinaritra ny menakavy kely ihany koa izy iny ary tena hoe nentina tokoa nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy hanavaozana ny voady ao anatrehan'ilay fa tsara izy ary mendrika hanavaozana ny voady izy. Halleluja. Kely zany 12 taona zany ravana tsy re zany akory hoe iza ny tena ahoana fa
ny fiainantsika ty moa dia tahaka an'ireny hitanareo le ohatry ny ampoule anankiroa mifampitohako ohatr'izao dia misy sable misy fasika ao anatiny dia rehefa alefanao iny dia mitsotsorika zany hoe tahaka ny chronomètre kely zany dia ahafahanao mahita kely sisa ny tapajanona efa betsaka zany lasa zany a. Dia raha mahita an'iny tsika dia le milatsaka eto ambany iny nefa zavatra efa vita, efa milatsaka eto ambany eto ny sablier misaotra ny lina, efa milatsaka eto ambany eto ny zava-bitatsika dia isan'andro dia misy an'iny milatsaka iny. Azonareo an-tsaina ny zavatra teneniko zany a, amin'ile aniny zao misy anazy matetika amin'le le clé de Fort Boyard le misy an'le atao ohatr'izao le izy dia mandra-palatsaky ny tanana rehetra tsy maintsy tafavoaka le olona mitondra ny lakile. Fa izao ny zavatra tena manahirana be amin'izy iny, le zavatra milatsaka eo hita. Fa raha izao fiainantsika izao amin'le clé de Fort Boyard hita le mbola tafajanona dia ahafahanao mijery ny fotoana tokony ampiasaina hoe tsy maintsy ataoko ty eto ny azahoako le lakile fa kely sisa dia mitarsy le ivelany rehefa kely sisa. Io raha ny fampipotsika an'Andriamanitra no hita ohatrin'iny. Manompo an'Andriamanitra ataontsika androany hoe hita fa efa kely hoe sisa ny fotoana iainana eto, na ny vita batisa 30 taona lasa ary hazakazaka iverina ny fitiavana voalohany androany. Ny olana nefa dia tsy fantatra ry havana takoana an'Andriamanitra ilay sable ao ambony ao, takoana an'Andriamanitra le sisa tavela milatsaka efa hitatsika, ny fitsotsorika iny mbola hitatsika fa tsy fantatritsika izay tafajanona ao ambony ao. Raha 40 taona izao izay mivady ny nanompo an'Andriamanitra ohatr'izao. Tsy fantatro a, mbola misy 4 taona, tsy fantatro zany. Andriamanitra mahalala firy sisa ny fasika ao ambony ao mbola hilatsaka. Ny zavatra azoko atao a dia ny manao ny tsaratsara kokoa foana isan'andro, satria izao ry havana malala amin'ny fotoana rehefa mitsahatra io a tapitra ny fasika ao ambony ao a dia tsisy milatsaka intsony ao, tsisy milatsaka intsony ao. Ny dikan'izay tapitra ny azontsika atao, nefa ny zavatra latsaka ao iny no jerena rehefa tonga ny fotoana hoe fasika 4 kilao 4 taona no nalatsaka ao, atsembohana firy, ranomasy firy, feretatory firy, kaloria firy no laninao na nomponao an Jehovah Andriamanitra ao. Mbola manana kaloria ve ianao androany? Mbola manana fofinaina mahavelona ve ianao androany? Andao ampotsika an'Andriamanitra. Tsy fantatrao ny sabla tavela ao ambony ao, tsy fantatrao io. Andaosika nompo an'Andriamanitra ry havana, nanao ansoavy sy zany fanairana antsika menakavy izay meno an'ity fandarana ity androany. Andao hivavaka ry havana. Sokafana ho antsika izao any Madagasikara any. Anisan'ny tsy ampahanareo any Madagasikara manaraka ny fandarana dia eo amin'ny resaka connexion. Vao me lafo be ny connexion any Madagasikara. Ary anisan'ny tena anisan'ny lafiratsiny zany zavatra mitrango zany nefa ny na dia ao amin'ny lafiratsiny zavatra ary Andriamanitra mbola mahita ny lafy tsara ny azo aseho. Inona ny lafy tsara? Ny sokatra ny fotoam-bavaka any Madagasikara. Atokana amin'ny toerana iray izay rehetra tonga ao zany tsy mila connexion intsony, tsy manana telefônina ianao, tsy maninona. Hatramin'izay mantsy isika en ligne dia mila manana telefônina vao afaka manaraka. Fa amin'izao misokatra ny fahasoavana, mbola misokatra midanadana ny lanitra raha avako malala. Tsy mila telefônina ianao fa afaka tonga. Mandefasa MP amiko fandefasako numéro an'ny olona tompona andraikitra trano ianao dia atoranao ny toerana misy isa-tsabaty ianao afaka mitandrina sabata miaraka aminay.
tsy misy vesatra omenanao na de ray aza tsy tantara zavatra betsaka eto any amin'ny organisation zay ataonay ao manjary izy sao de lasa tsy mampety an'le izy fa tenanao fotsiny hoe tsy misy vesatra ho anao ao, tena tsy misy vesatra ho anao fahatongavanao ao amin'ny fitombavaka itsika io tsy misy an'ilay vata fanatazan-drakitra iny, tsy misy an'iny ao, tsy misy an'iny ao fa tsy iny ny zava-dehibe ao. Ianao mahita ny tanan'Andriamanitra voakasika ianao miova fo ny vesatra entinao ao zany fanamasina tena zay ihany mba angatahanay tonga any ianao aza manafotoana ny hafa amin'ny fomba fitafinao fa samy mitady an'Andriamanitra ny alehantsika any de no manao voatranay zao so tonga any akory ianao rahalahy hoe efa tsisy ninona mihitsy zany takina amintsika fa andao anao débardeur kely tsika de andao anao short kely tsika fa nitakina aminao fotsiny de zao ifampitatana ho any an-danitra isika tsy hifahana vesatra tsika ary tsy hifahana fitohina amin'ny endrika ivelany ny endrika anatiny anao sy Andriamanitra iny tonga any ianao de ny fonao nijeren'Andriamanitra de anao sy Andriamanitra fa ny endrika ivelany mahakasika ny olona zay tonga ao mety ahana fotoana raha tonga any ianao raha nabavy anao mini jupe na ipotra ny kibonao sy ny fitanjahana rehetra de zay fotsiny anay nitakina ihany. Halleloia, averiko tsisy fanatitra fa ianao ny fanatitra hoentinao. Halleloia, ianao ny fanatitra velona hoentinao ka de manasa atsika ila zao ny havana mantsakay zany zay azo atao de ataotsika anompan'Andriamanitra tsika ary raha mbola tsy isy aminareo tsy vita batisa tongava atao hianatra baiboly de atao hiditra amin'ny ranony batisa fa efa ho avy Jesosy nareo ve amina de mbola tsy resy lahatra nefa kelikely Jesosy io toetrandro izay tena mahavarina tena miova tanteraka sy tena loza maro isan-karazany ny ady sy mifambara ady ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny lafin'ny fiainana ny faharatsian'ny olona zany daholo angeny efa milaza daholo zany ny fiavian'i Jesosy ka zay misy ato batisa no vonjena zay tsy mety mino kosa de hoelohany mba tonga Jesosy mba tsy anameloko anao fa mba tonga Jesosy dia akanao ho any amin'ny toerana zay namboariny ho atsika sy anao tapaka aloha ny aty amiko aty fa tsy haiko ny any aminareo hoe mbola mandeha ve raha mbola mandeha ny aminareo de ameo signal kely ameo signe kely hoe mbola mandeha ny aminareo de hiditra amin'ny verset am'izay tsika hiditra amin'ny tonteny am'izay tsika am'izao fotoana zao manomboka amin'ny heriny zany de manomboka aloha be noho ny isan'andro tsika satria tsy nijovotsika rehefa lasana bavitsika misaotra anareo mandeha tsara any Madagasikara ireo izay tena Andriamanitra tsika bokin'ny Romanina bokin'ny Romanina toko 9 andininy 14 hatramin'ny 17 no jerentsika androany. Romanina toko 9 andininy 14 hatramin'ny 17 no ovakitsika eto amin'ity androany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray fanahy-panandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray fanahy zanaka natsangana izay antsotsika hoe Aba ray eo ny fanahy de miara-milaza amin'ny fanahintsika mba zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka de mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika de mba hiara-manamboninaitra aminy. Halleluia, amen. Matematesan'ny olona mihitsy zao ny hoe za zanak'Andriamanitra ary tsara zany matoy matematesan'ny olona misy olona manana t-shirt mihitsy mandroatra hoe za zanak'Andriamanitra za zanak'Andriamanitra tsara zany samy miado amin'izany daholo tsika rehetrarehetra satria rehefa zanak'Andriamanitra tsika de tsy zanaky ny maizina ary rehefa zanak'Andriamanitra tsika de omen'Andriamanitra ny fanahiny ahatonga atsika zanak'Andriamanitra
manana tanjona anankiray ngeza be Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tsy ny ho miliardera, tsy ny ho be voninahitra be, tsy ny ho tena hoe tena olo malaza maneran-tany. Tsy izany ny tanjon'Andriamanitra amintsika, fa ny tanjon'Andriamanitra amintsika ireo dia ny mba tonga atsika ho hitovy amin'ny Jesosy. Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy raha tonga teto, hidina mba hanao photocopie, ho atao photocopie. Halleloia. Fa manjavozavo be ny photocopie amin'izao a. Manjavozavo be ny photocopie azy amin'izao, tsy ampy encre intsony. Dia miova sy miova sy miova. Fa oka ohatsy ho adinontsika eto amin'ny fandaharana andramokay izao fa ny tanjon'Andriamanitra tsy ianao ho miliardera. Diso hevitra aloha ianao raha izay ny atongavanao eto. Za zany tena tsy maintsy miliardera, tena tsisy otranahy, tena diso ianao. Mety diso adresa ianao. Fa ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia mba hitovizantsika amin'ny Kristy. Kristianina isika. Ary tsy kristianina misoratra fotsiny, fa kristianina hatrany anatiny ka hatrany ivelany. Ny ten'Andriamanitra izay tarihan'ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra zany tena tonga dia tarihan'ny fanahan'Andriamanitra. Fanahan'Andriamanitra no mitarika azy. Ny fanahan'Andriamanitra tsy mitarika atsika hanao ratsy. Ny fanahan'Andriamanitra tsy mitarika atsika hiteniteny foana. Ny fanahan'Andriamanitra tsy mitarika atsika hanao toetra tsy mendrika. Ny fanahan'Andriamanitra dia mitarika atsika makany amin'ny fahamarinana, satria Andriamanitra dia fahamarinana ary Andriamanitra rery no marina. Alleloia. Tombotsoa nefa koa ny zavatra rehetra moa misy tombotsoa sy lafiratsiny daholo e. Na dia misy sakafo ary ianao misy tombotsoany io, mihinana zavatra matsiro, iza moa ny tsy anirana zavatra matsiro. Fa na dia ny zavatra matsiro ary misy lafiratsiny amin'ny fahasalamana, ry havako malala. Lafiratsiny amintsika, tsika no mahita an'ilay izy eo mafy a. Lafiratsy a, zavatra tsika rehetra mantsy, zavatra toka sarotra sy mafy sy manahirana dia ratsy izy izay. Sarotra amintsika ko. Lafy tsara ny mahatonga antsika zanak'Andriamanitra dia tsy misy fanahampanandevozana intsony eo amintsika. Tsisy fanahan-tahotra intsony eo amintsika. Satria nahoana? Matoky tsika fa zanany. Rehefa nisy an'ireny krizy ireny tamin'ny 2002 dia niasa tamina sosiete matanjaka be izay za tao Madagasikara. Fa talohan'izay aloha niasa tao amin'ny sosiete io a, dia avy eo nisy sinoa izay niantso anahy. Nanao anina zany, nanao ohatran'ny hoe nanao offre d'emploi zany ilay sinoa. Ilay sinoa matanjaka be izay tonga tany Madagasikara tamin'izany. Tamin'izany mbola vao nanombonomboka tonga ny sinoa. Dia nanokatra orinasa, dia mba anisan'ny voaray tao ny tenako a hiandraikitra an'izay orinasa an'izay sinoa tamin'ny taona 2002. Fa rehefa tonga tao a dia hitako ohatran'ny tsy nahazo aina, ohatran'ny tsy dia nety tsara le tsy mbola nitombona tsara satria ny karama be dia be mihitsy a. Tena be dia be ny karama. Avoroeny amin'ilay karamako ao amin'ilay nisy ataloha, atratr'izany moa ialako. Fa be dia be karama fa ohatran'ny tsy ho voaloha. Satria io sinoa io dia miovaova be ny fiainany. Mbetika izy manam-bola be, mbetika izy tsy manam-bola mihitsy, satria olona mipoloka, olona tsy mitompona zany. Dia nisy zokilahy zay client taloha tany amin'ilay sosiete nisy anay taloha. Dia izao mba niteneniny hoe rato izy izy a, fa manino ianao izy makao. Dia niteneniko azy daholo ilay avantage. Ato aza taria mpiasa madinika, ato asefo. Taria zao ny karamako, zao avoroeny. Eno izy ekeko daholo zany. Fa zao izy teniko anao a, miarinika eo sisy rato beton armé be eo sisy ny ijoroany. Tadidiko foana ny anatrizay zokilahy clientko moa izy zany no tena marina, dia tonga mihitsy izy nanantona tao amin'ilay sosiete vaovao nisako. Izy hoe rato tena aza sotokan'ny zavatra ohatr'izao ianao izy, satria tena tao a, eritreretinao hoe taria amin'ilay sosiete iray voalohany, délégué commercial ny asako. Tato amin'ilay sinoa za ozy nareo directeur commercial.
directeur tsara zany directeur zany saratsy nanana birao tonga de tsara tarehibe zay tonga de tena hoe tena numéro ako mihitsy eo amin'io société io zay mila ny société de zahako miresaka grama am'izany raha ny soratra mipotra ao anatin'ny contrat tena mampilelamolotra mihitsy alleloia inona ny tsovidiako afaka 10 taona ozy folo volana raha manangom-bola aozy le raha lato aza matoky an'io ianao izy izy nisy zavatra nitranga tokoa tonga tany le tena patron be ny asako taloha tsy teo atoerana tamin'ny fotoana ny alako fa rehefa verina izy hita fa tsy tao tsony a de nampitedavany olona andana tedavy rato de ny olona motsy izy nahita hoe Tananarivo nge kely de atsy izy de nitedavy nampitedavy nandrany olona tany anteneniny hoe mbola mandray anao inona ny tsy nety alleloia izy koa fitantarana inona ny tsy nety mbola voninandray anao patron be alleloia fa vereny ianao mbola ao ny placenao mbola tsisy naka ny toeranao de ohatry mieritreritra tokoa niarany totona tam'izay tonga fotoana fandraisaka rano nangataka tamiko le vady le patron be sinoa aloha izy mba atao indroa mandony karamanao fa ny lokany izy de very vola ozy izy very vola be de tsy manam-bola izy zao aiveo a zaho angatapelany teo ny tonga de niraisiko fa napakety zahay angatapelany tsy anoitsony aho a fa hoana mijanona fa voaloha nge karamanao misy olona nakepasiny de tsy nanaiky misy moa zareo hoe hiala tonga de tsy miverina ny asa tany tso fotsy tonga de najanoko ny zavatra rehetra ny fitaovana rehetra najanoko lakile atobily najanoko ny tomobily lasa nody efa niteny aho aza hoe tsy asa tsony a firena fa aza manao an'izany mbola mila anao mbola misy bus BTB mbola voaka mbola miandry anao izy ataony client zany anana client BTB verina tsy verina ny asa tany tsony a vao niverina tany amin'le asako taloha de niraisin'le patron be amareny anao sisy mandeha any de teneko teo daholo am'izay ny alahelo zaho ato tsy natao tsy za atotro any ange karamako ohatrao za nitoerana misy any inona ozy nareo nampiakarina ny karamako a no ena toerana mba mahafinaritra kokoa fa miverina eo amin'le toerana nisy ataloha eny am'izay le sinoa miverina mivezivezy eo amin'le trano fitaratra mijery ana ohatra zao hoe te hiteny hoe verena fa mila anao tsy miverina tany tsony a volana vitsivitsy taty arina ozy nareo nipoky ny criseny 2002 indrotaka tany Madagasikara inona zavatra andrany nidy daholo ny akabetsahan'ny orinasa tam'ireny anisan'ny nidy voalohany tam'izany le société nisy an'le sinoa de nitsoka to de niala tao Madagasikara le sinoa tamin'iny crise iny volana vitsivitsy a za kosa miverina tao amin'le société ngeza be ny crise mandeha idina fotsy ny mpiasana de ao ampiasana zay milalao mihina goûté fa ny karama mandeha any satria manino béton armé tadidiko ny anatry le zokilahy atika io izy raha béton armé tsy izongozona eto izy na misy iny tena mariny zany a ny crise nisy ny société rehetra nidy ny akabetsara fa ny société nisy anay tsy nidy tsy voaroka tamin'ny asa zay tsy nisy fandroahana mpiasa zany fa voalohany patron foana ny karamana de nidy amambolana ela be ny société tsisy mivozatry nisy an'iny crise iny fa za aiza efa ao anatiny efa ao amin'ny béton armé am'izay so ihany fa tsy tary mijanona tary am'ilay promesse be akoso-bolamena be fa mila piratra ivelany be nefa tsy misy fototra za mitena anao rehefa namalala ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty be ny zavatra mahafinaritra ary rehefa mety ny atao a na mivavaka anao na tsy mivavaka de mety ny atao anisan'ny mahavitsy olona mivavaka aty andafy de zao na mivavaka anao na tsy mivavaka aty tsy misy zany hoe mivavaka te mifady any na mba ahita akanjo tafihinana ahita sakafo aty be de be ny association manao asa soa ianao nge aty na tsy anasa ary mahazo vola ny olona ty andafy ry havana na tsy anasa chômeur de mena vola mena karama satria chômeur ny olona ty andafy ry havana raha sendra very asa de misy miantoka sakafo mandeha mankeny am'ireny association reny anao de maka sakafo ianao tsy manao tafina ianao mahazo akanjo ianao mahazo zavatra be de be zany hoe tsy mbola mila mivavaka akory afa ny atsika ny amin'ny tany mandroa any amin'ny tany mahandry ifa entina mivavaka daholo na frais anao rapitso frais kelinao entina mivavaka tsotratra amin'ny mpangaro paosy mba tafidinao odiny ariva mivoaka ianao mampiasa vola ianao ny Madagasikara mivavaka ianao tafody somatsara velonaina tsy voatafika rariva aty tsy zany rary nareo any Madagasikara raha tsy maintsy mivavaka ary mitodika aminareo
ao amin'ny baipasy ao am'izao fotoana zao andao ivavaka ravako andao ivavaka ravako fa raha zao koa nareo mbola iavinavina mivavaka sahirana nareo ary zay ety de miezaka mitsinjo anareo ahatonga inona ny tanjosika ny tanjotsika de tokana mba ahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra fa rehefa tonga ho zanak'Andriamanitra tsika ravana avantage be deabe ny ao aloha any arina avo iteraka iresaka an'le tsy avantage fa ny avantage de zao mena fanahtsika io fanahy io fanahy mahery io fa tsy fanahy osa de tonga de miala aloha ny tahotra inona le tahotra ny fiahehina am'izao fiainana zao misy olona ravana tsy misy problème akory izy de miakatra tension mieritreritra hoe ao anatiko moa zany raha zao ny zavatra mitray ozy izy mampionona sy ny rahavavindreo tamin'ny mbola tsy maty ny mamany mbola tsy maty ny mamandrareo tamin'izany de eo zao de efa mieritreritra ahoana kira efa maty mama de samy teo de mitomany nefa le reniny mbola matanjaka be eo ivelany eo mbola mikarakara voninkazo efa se ohatrany tsy tato ahoana kira imamy iny maty tena ohatrany tsy tatoko kira de famihana mitomany teo maty efa le olona velona misy olona am'izao fotoa zao mbola eo le mamany fa mieritreritra zany izy de mitomany de malahelo miaraka amin'Andriamanitra mifanohatra am'izany tonga aloha de le tahotra mihitsy sy miala na zavatra efa eo ary miala ny tahotra matoky ianao fa zanak'Andriamanitra miala aloha ny fanaham-panandevozana rehetrarehetra ny zavatra manandevy rehetrarehetra mamatotra rehetra tonga de miala fa midinao anatinao akarazana fanahy anankiray mijareko aminao androany teneniko aminao de mifanahin'ny zanaka natsanga io amandin'le fahadimy fa tsy nandray fanaham-panandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray fanahin'ny zanaka natsangana zay iantsotsika hoe abaray io fanahy anankiray zany zay inona le anarany fanahy ny zanaka natsangana tonga de misy fanahy midina fotsy ao aminao mampitono ny fonao mampitombona tsara anao mieritreritra fotsiny ianao manao hoe za zanak'Andriamanitra ny fototry ny tranon'Andriamanitra béton armé ny tafo tsy mba tafo taolina fa tafo béton armé koa halleloia ny rindrina moa tsy ambakan'izany ho avy ny tafodrivotra ho avy ny oram-batravatra zao za zanak'Andriamanitra halleloia fanahy anankiray io ary io fanahy io tiako hirotsaka amintsika amin'ny herin'ny androany zao tsika amin'ny herin'ny rapitotsika akalaza amin'ny pentecoste andray fanahy masina androany ny alainao fanahy ny zanak'Andriamanitra fanahy ny zanaka natsangana zany hoe atsapanao mihitsy io fanahy io midina anatinao de mampitombola tsaranao de fanahy io miasa anatinao de miteny manovanao mihitsy fa ianao nke zanaka efa natsangana zanak'Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra zany zany tombotsoa tsy tanohanoha ny ao anatin'izany hoe ny ao ambadiky zany hoe zanak'Andriamanitra zany andao eto izy atsika ny ten'Andriamanitra lefa fahatsika miantso mihitsy zany hoe abaray io iny zavatra ngezabe abaray zany fiantso ray sady akaiky no manindry izy sady akaiky no mifakahazo amin'ny fanajana be mihitsy zany ary tsy olona rehetra ny afaka iantso an'izany abaray ozy izy ten'Andriamanitra amin'ny Galatiana mitovitovy amin'izay ihany ny Galatiana toko faefatra andiny voalohany deo iovaka itiko hoe Galatiana toko faefatra andiny voalohany ary ozy raha mbola zaza mmpandova de hafa tsy hafanao ny andevy izy na de tompony zavatra rehetra azy fa fehezany zay mpitondra sy mpitaiza azy mandrapatonga amin'ny fetrandro voatendrindray de tahaka zany koa sika fony mbola zaza de nandevozy ny abidi mpampianarany zao tontolo zao rehefa tonga amin'ny fotoan'andro de ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraka amin'ny vehivavy nateraka tamban'ny lalàna anavotana izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana ary satria zanaka ianareo de ny rahan'Andriamanitra ao atapotsika fanahiny zanany miantso hoe abaray eo ka de tsy mpanompontsony ianao fa zanaka ary raha zanaka de mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra
fanahy anankiray mihitsy zany io tonga de fanahy tonga lasa ohatra to de mifankahazo be tonga de fanahy tonga de mampahazo ainy hatramin'izay ianao ohatra hoe mianatra ny olo de ataonao andriamato ohatra nareo zao miresaka amiko ohatra za zao resaka amin'ny ranabavy Lovely de zay madame Lovely vo Lovely ve zao tsy gaga be raha tsokory zany madame Lovely vo madame Fontaine Lalonirina mba azavadiny le tompoko mba afaka mba mandefa hainy bekely aminao ve za ko azavadiny le tompoko mialatsindry tsy tany loatra ny hafahafa be zany fa le fanahy ny zanaka natsangana io zany mahatonga antsika tsy hoe anirantsiran'Andriamanitra fa atsapatsika mihitsy hoe za tena akaiky an'Andriamanitra za tena zanak'Andriamanitra azoko atsony io Andriamanitra io raiko io abako io raiko io alleloia Andriamanitra rehefa amin'ny fotoana koa tsika mandray an'izay de raisin'Andriamanitra de andefasana ny fanahy ole any amin'ny Galatiana teo mialohan'ny iverenantsika amin'le Romanina teo amin'ny fotoana tsika vao manomboka mananton'Andriamanitra manomboka mivavaka de mbola zaza aloha tsika zaza ara-panahy tsika ary raha vao mbola zaza ara-panahy de marina tokoa zany raha mbola zaza sika raha mbola zaza ny mpandova de tsy hafa noho ny andevo izy satria maninona ny andevo tsy mandova tsy manana anjara fanapahana amin'ny lova ny miala voalohany zany androany de le fanahy manandevo atsika mahatonga atsika mieritreritra fa tsika ty de tsy zanak'Andriamanitra mila mifady aniny tsika vao mahazo ny anina ho antsika mila tena manao vavaka tendrombohatra tsika vo afaka fanadinana fa zao ry havana malala zany fomba ny andevo rehetrarehetra zany rehefa ny olona mbola ao anatin'ilay andevo anazy de mieritreritra fa noho ny ezaka vitany no afahany mahazo karama amin'ny patronany ny zanaka tsy ohatry zany ny zanaka de zay rehetra an'le rainy de tonga de anazy fotsiny tsy mila hoe manao inona be tsony izy fa satria efa zanaka ny rainy efa lehibe ary raha vao mbola zaza de mitovy amin'ny andevo ihany satria zao mbola tsy manana anjara fanapahana raha zanatsika 5 taona ve raha fa dementsika ny lakile ny Mercedes tsika ao tokotany ao ohatra de ty fa satria ianao zanaka iny ny lakile de ataovy zay tianao efa nisy ray aman-drenanao an'izany hoe mbola tsy afaka omena lakile izy satria mbola zaza izy ny problème mipetraka any amin'ny fahasasany isika io ary avako malala tsy manompo an'Andriamanitra tsy miova ohatr' zao fa mba mivoatra ny fanompotsika an'Andriamanitra zazy tsika de melehibe rehefa mbola zazy tsika de mitovy amin'ny andevo ihany rehefa mbola zazy tsika anatin'ny fahazazana ara-panahy de zao tsy manana fanapahana amin'ny aren'ny ray tsikitsika fa mbola ny mpanapaka ny mpitaiza reny no mbola manapaka izay tokony ho antsika hainao andro any tena tiako hiditra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao andaotsika tena hiditra amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika ry havana malala rehefa tonga ny fetrandro raha vao mbola zaza aloha tsika de tsy manana fanapahana ohatrany tsy de afaka voafetra ny zavatra azontsika kasihana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra io ary ny voaka sy ny hiditra amin'ny fahazazana iny efany de tsika ihany ny tompony andraikitra amin'izany ny olona ray rehefa mitombo ny olona te olona mitombo ara-panahy de ny olona miala amin'ny abidiam-pampianarana ozy ny tenin'Andriamanitra abidiam-pampianarana zao tontolo zao misy lalàna arahana misy fitsipika sy didy arahana rehefa mbola zaza ara-panahy tsika de mitandrina didin'Andriamanitra tsika so de marary mitandrina sabaty tsika so de tsy sosa tsara ny herinandro tsika amin'ny zany hoe le zavatra eritreretinao zany any amin'le zavatra intereanao manokana hoe de tandrina sabaty so de mikorotana eo ny tontolo herinandro tsy mahita asa eo tsy velona zay menakavy andeha hitandrina lalàna so de lasa any amin'ny afo be
andeha hitandrina lalàna fa sao de mba voaroaka amin'ny asa koa zay tsika rehefa zaza le zaza aloha efa manomboka miditra ary ny lalàna de tokony ho tandremana na roviana ny lalàna de na de Jesosy aza de nitandrina ny lalàna tanareo zany teny zany de rehefa tonga ny fotoan'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka atao ambanin'ny lalàna rehefa misy miteny nareo zany ambanin'ny lalàna de teneny hoe Jesosy ary ambanin'ny lalàna fa fotsiny raha ambanin'ny lalàna le fahambanina lalàna zany fandraisin'i Jesosy isika kosa nomeny Jesosy fafahana taoriana anapatesana mba ho tonga zanak'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra karaha na te milaza ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo any fa tsy raha tsy fahaizina tahaka ny zanaka ianareo raha tsy fahaizina tahaka ny nitorana azy rehetra anareo de zazasary fa tsy zanaka zazasary zany zazanatsanga isika rehefa misoratena ho zanak'Andriamanitra nefitsika tsy zanany fa Andriamanitra miteny raha manaikitsika ary eo le miditra amin'ilay le zavatra somary lafy ratsy kely ho atsika ho an'ny nofotsika anomboka hiditra am'izay zany tsika ao anatina lalana anankiray ao anaty fifehezana anankiray de ninony zany raha tsy fahaizana tahaka ny nitondrana azy rehetra misy olona mieritreritra ihany hoe omena fahasoavana ihany fa tsy mba ho tezaina fa Andriamanitra de mitaiza ary tena mitaiza tsika Andriamanitra mba ho tonga atsika olombanina de azagaga ianao raha mba misy zavatra ratsy ataonao manoty ianao na manaonao foana ianao de hitanao mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra manitsy ianao misaoran'Andriamanitra fa zay ianao manomboka tafiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra fa tsy zazasary zany a na manao nininy zay ataonao tsy tenenin'Andriamanitra tsy bedy araka le fomba fiteny hoe tsisy bedy mahafinaritra le tsy bedy aloha hoe mizahatra ataotsika de tsisy ninona mitranga mahafinaritra iny tsisy zavatra tsisy olona tsy tiany zany hoe fa ay tsara ny fahamaizan'Andriamanitra tsisy fahamaizana mihitsy tsisy ninona trano de anao ratsiratsy kokoa noho indray satria le ratsy ngety iny nofotsika isika rehetrarehetra tsy akanavaka reto rehefa tsy zanak'Israely zazasary tsika tsisy adevitra fa zazasary tsika fa natongavany Jesosy mba hatonga atsika ho zanaka tena zanaka Andriamanitra ninona kipy masony tsy mijery tsony ny fiaviantsika tsy mijery hoe izy tsika zazasary reo ozy izy ny devoly maninona reo ny ataonao zao ozy Andriamanitra raha manaiky reo hoentiko tahaka amin'ny fitondrako ny zanako de tsy zazasary tsony reo zany zazasary zany rehefa natao amin'ny baiboly any amin'ny Deutéronome 7:20 any misy teny milaza manao hoe ny zazasary de tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova na de any amin'ny hatramin'ny taranaka 10 mandimby azy raha misy zazasary na tafiditra ao tokantrano zanaka tsy nateraka fa tonga ao an-trano de ao an-trano ihany fa tsy mahazo miditra any amin'ny tempolin'i Jehova tsy eken'i Jehova hiditra any amin'ny tempolin'ny zazasary hatramin'ny taranaka 10 afaka génération 10 aorianany iny manomboka miditra anaty tempolo ny zanaka ny taranany zany ny tantaran'ny zazasary zany zany hoe raha zasy ianao reto zany tsika malagasy reto any amin'ny taranaka fahafiry any eritreretra taranaka fahafoloko zany zao a miteraka ry fity de miteraka ny zanaky ry fity de miteraka ny zavikely ny fity de miteraka ny zavy hafi ny fity any arina any na mbola sy tonga zao vao manomboka hiditra ho zanak'Andriamanitra ny taranakay satria zay tsika zazasary hozy Andriamanitra hoe misy condition anankiray misokatra ny varavarana ho an'ny zazasary rehetrarehetra ho tonga tena zanaka raha manaiky ho a angefa kitsika zany teny zany manjary so tsy mazava aminareo Ezekiel 9:12 zao nge ravana ny tantaratsika reto tsika reto nge de taka ny zazanariana teny an-dalany tsisy pia ekeko fa velondray aman-dreny ianao fa za miteny anao tsy nisy nizanandray tsika zao fa kitsika ny bokin'ny Ezekiel angely hoe bokin'ny Ezekiel 9:12 tonga tamiko indray ny teny Jehova hoe zanak'olona ampahafantareo an'i Jerosalema ny fahavetavetana
ka ataovy hoe zao nolazainy Jehovah tompo amin'ny Jerosalema. Ny tany Kanana no naterahanao sy nahabeanao, Amorita ny rainao ary Hitita ny reninao. Ny tia nalazaina amin'izany dia tsisy fampidirany amin'Andriamanitra mihitsy, tsisy taranaka voafidy na ny rainy na ny reniny. Ary ny amin'ny naterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadipoitranao tamin'ny andro naterahanao, ary tsy voapahana tamin'ny rano ianao na voaositra sira na voadidina lamban-jazakotra. Tsy nisy mahaso ny ahatra anao izany aminao na dia ray akory tamin'ireo zavatra ireo azy mba hamendra fo aminao, fa narihina tany an-tsaha ianao satria natao zava-marikorika anao tamin'ny andro naterahanao. Na ny minimum tsisy nanao tamintsika, fa ny zava-mahafaly fa vao mahafaly meko anao diny fahenina. Ary raha nandalo ka nahitanao ny takosikosina tamin'ny ranao dia oza taminao. Raha mbola tamin'ny ranao ianao ho velona ne ianao. Nandalo Jehova ry havana, 40 taona lasa nandalo teo amin'ny fiainany amin'ny vady Jehova. Alleloia. Sofa nandalo Jehova. Rehefa nandalo Jehova dia honena izy ho ny ten'Andriamanitra. Nandalo Jehova dia nahita tsika na loto ny osikosina tamin'ny tany, dia teny alohana alefa nanao hoe ho velona ne ianao. Na efa nitokanina alina toy ny zava-maniry eny an-tsana izy ianao, dia nitombosy ny alehibe ianao, ary tsara dia tokoa ianao, naniry nono ianao sady naniry volo, nefa mbola nitanjaka sy nianjanja. Ary raha nandalo dia nijery ianao, isaky ny mandalo Andriamanitra dia mahita zavatra ho hatsaraina amin'ny fiainantsika foana. Isan'andro isan'andro Andriamanitra mandalo mijery anao dia hitondra zavatra eo amin'ny fiainanao, dia hijery izay zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao, izay tokony hanatsarana ny fiainanao dia hoy ny ten'Andriamanitra. Ary raha nandalo dia nijery anao dia hitako izao fa tonga ny fotoananao dia fotoam-pitiavana, dia nondrakofako anao ny lambako ka nisalomako ny fitanjahanao. Hitanao neny tombo, izany hoe le zaza tamin'ny voalohany zany ny diovana. Izany hoe fiarahantsika amin'Andriamanitra dia manomboka tafiana voninahitra tsikelikely dia takonana amin'izay koa ny fitanjahana, manomboka ame motany tsika, manomboka ame lehibe tsika, manomboka ame mitombo isika, ampitombon'Andriamanitra koa ny fikarakarana sika. Ary dia nisaromako ny fitanjahanao, ary nenina taminao ka anao fanekena taminao ho Jehovah tompo, ka dia efa ay ianao. Hitanareo eo le tonga amin'le dingana hoe izy miteny hoe anahy ianao, ianao miteny aminy hoe abaray eo. Alleluia. Zanaka ao an-trano ny atao zany abaray zany. Dia tsy vitan'izany fa rehefa nanomboka amin'izay anazy amin'izay tsika, nampandrony amin'izay 5 dia nampandroko tamin'ny rano ianao, ary nosasako tsara ho afaka tamin'ny rano ao, dia nosorako dilo. Izany hoe izay rehetra tokony natao tsy nieritreretintsika akory nataon'Andriamanitra. 40 notafiako lamba misoratsoratra koa ianao, ary nokiraroko hoditakasy, anapisikiny korongony fotsy madinika sy notafiako amin'ny parasily. Noravahako firavaka koa ianao, ary nasiako aba ny tananao ary rojo ny vozonao, ary nasiako kavina sy ny ronono sy ny sofindona sady voninahitra tsara tarehy ny lohanao. Ka dia niravaka volamena sy volafotsy ianao, ary rongony fotsy madinika sy amparasily ary lamba misoratsoratra ny fitafianao. Koba tsara toto ary tadestirilo ny fihinanao, ary rehefa miatsara tarehy dia miatsara tarehy ianao tady nambinina no mendrika andrina. Ary dia netany amin'ny Jean-Christ aza nalazanao no miatsara tarehinao, fa tanteraka izany no ny voninahitra izay nataoko taminao ho Jehovah tompo. Izany hoe le olona rasy be teriza sady ny lehibe no tafiana voninahitra, no natao nahateo ity, natao nalandilandy, natao bolangilangina. Izany Andriamanitra. Amen. Dia tonga zanak'Andriamanitra isika. Ary avako malalaka. Ho ny ten'Andriamanitra ilay amin'ny Romanina vikitsika teo hoe raha izany rehetra izany ny fampanantenana, misy anao tsy maintsy zakaina. Ho ny ten'Andriamanitra amin'ilay Romanina teo, ary raha zanaka isika, Romanina 7:20, ary raha zanaka dia mpandova. Mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy. Raha miara-miaritra aminy isika, miara-manam-boninahitra aminy. Misy zavatra heretana ry havako malalako amin'izao fivavahana izao. Miaritra ny nofontsika isika, miaritra ny antsoantso ny nofontsika isika, nofontsika te hanao zavatry ny nofo, fa sika miaritra tsy manao an'iny satria maninona mafy le teo zanak'Andriamanitra. Tsara ngery avan'izany zanak'Andriamanitra, mahafinaritra ngery avan'izany zanak'Andriamanitra any. Miverina kely amin'ilay Galatiana teo ny olona atao hoe ambany lalàna dia tsy hoe olona mitandrina lalàna,
fa isika rehetreto na dia zanak'Andriamanitra za dia mitandrina lalàna. Fa ny olona atao hoe ambany lalàna dia ny olona manao an'iny lalàna iny no nitahotra ny tsy ahazo zavatra, no nitahotra ny tsy ahita zavatra, no nitahotra ny andeha ho any amin'ny lalina tsy mety dia mitandrina lalàna dia tahotra ny hitandremana an'iny. Hitanareo misy an'ilay zanak'adala sy ilay ralàny. Ilay zanak'adala teo ambany lalàna be mihitsy, fantany fa amin'ny fotoana mahaleo tena izy dia tompon'ny harena. Dia vao ampitoana izy tonga dia nalainy tamin'ny dadany. Zany ny olona ambany lalàna, mahafantatra tsara ny lalàna. Ary na dia hikontreny ny dadany avy eo ary iny lalàna iny dia ataony zany. Ny alainy ny fananany ambany lalàna iny zaza iny metiny. Ary tsisy lalàna manohatra an'izany nomeny ny dadany satria ilay dadany koa miainao amin'ny lalàna. Fa ilay zanany faharoa tany an-tsaha, fantany fa ampitoana izy ary zokiny iny ny ampitoana meloa. Ary tokony tamin'ny fotoana ampitoana iny dia fa mba lasako iny fisy tsy lasa. Mbola niandry ny zandriny ampitoana izy. Ary izy amin'ny fotoana ilay zandriny nandeha bataneta izy ezakay ho ampitoana an-tsaha. Nefa fantany sa tsy fantany fa zanaka izy, fantany fa zanaka izy. Fa izy tsy ao ambany lalàna. Makany an-tsaha izy, sisy lalàna amin'ny tena azy ianao dia tsy maintsy miasa raha zany tsy mihinana. Fa ny akany an-tsaha izy satria tiany ny dadany. Tsika ireo manao asan'Andriamanitra tsisy ninona manery antsika. Za tsy manao asan'Andriamanitra sao dia tsy velona. Za tsy manao asan'Andriamanitra sao dia saosao. Fa za manao asan'Andriamanitra andro aman'alina satria tiako Andriamanitra. Tonga eto ianao androany. Aza teteren'ny problème foana ravina vao tonga hitady an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy nitereniny inona ifidy sy tianao tahaka an'ilay voalaza tao amin'ny Ezekela teo. Nahitanao fotsiny izy, tsisy niteny hoe io ry Andriamanitra mba jereo kosa io. Tsia. Fa nahitatsika fotsiny Andriamanitra dia onena. Dia nandray an-tanana ny karakaratsika. Misy zavatra anankiray mba mahalasa ny saiko foana ry havana. Mahita foana eo amin'ny tambajotra serasera eo olona manao annonce manao hoe za zany dia olona natsangan'olona tany amin'ny tamin'ny taona 1994 zany teraka tany Madagasikara dia natsangany reto vazaha reto dia mitady ny raiko sy ny reniko tena izy aho. Misy foana zany, za zany dia mitady ny raiko tena izy. Nendray ilay zaza misy manangana ohatra hoe vilisy nanary, zazanisy nanary. Na zazanisy nivarotra tsotra fotsiny. Nisy zazanisy nanaritra tany amin'ny centre fa tsy velony ray aman-dreny, mety tsy tiany ray aman-dreny fa mifehife anazy tokony mbola andeha hanao fiainana. Dia nisy olona nandray, misy olona tsy miteraka nge mandray an'ireny zaza ireny. Za malahelo foana izaka mahita an'ireny hoe mba manahoana ary ny toe-pon'ilay ray aman-dreny izay nandray an'iny zaza iny. Nanomboka tamin'izy mbola kely, nividy kosy, nividy ronono, nanome tambitamby, nividy kinalao, nividy posety, nividy berso, nanao anniversaire, napiditra nianatra, niantoka ny akanjo, sakafo maraina nataondro hariva, nandritra amin'ny 30 taona, tonga amin'ny 30 taona, zao mba annonce ataon'ilay zanaka io, za zany dia mitady ny raiko tena izy sy ny reniko tena izy. Le ray sy le reny tena izy koa ao aorianan'io amin'izany fotoana zany miazakazaka zanakay any andafo zanako ireo zay le ray aman-dreninao vi amin'izay moa tendodasiny satria maninona efa tafitany zaza efa misy tombotsoa amin'izay ao efa rehare manana zanaka ohatrin'iny iza natonga n'iny zaza iny ohatrin'iny le ray aman-dreny nandray azy fony izy mbola nariny za ry havana raha zany sanatria tsy zanaky ny raiko na tsy zanaky ny reniko. Tsisy antony-tadiavako ny raiko sy ny reniko biolojika zany mihitsy na kely. Tsy misy. Raha za zany hoe za hoy zany sanatria tsy zanaky papanay na za tsy zanaky mamanay tsy mba iza zany mihitsy ny hanao satria zary ny tena dadako sy reniko. Reo teo io fa fakotra ao anatin'ny saiko mihitsy zany raiko sy reniko biolojika zany. Fa taiza ireny? Raiko sy reniko ve dia nanary anahy? Ny raiko sy ny reniko reto nandray anahy reto. Reo no nanome fitiavana anahy. Reto tsy nanary fa reto nandray. Reo no mikarakara anahy toy izao anahy. Za zany raha misy aminareo eto ohatranazy mba manao zany mahandratra fo. Raisiko amin'ilay zahako zany le ray sy reny nitaizana nandritry ny 30 taona mahalahelo nena da tsy finarana amin'izay zany amin'ny ray sy reny tena izy fa inona zany nataontsika teto. Tsy haiko mba te hanan-janaka.
tsy mety reny amiko tena hitako tena tsy rariny mihitsy reny amiko tena zay tsy akohitanay dia mba mahavariana raha ngatsika olombelona reo misy tianao reo misy ny karakaranao te hitadiny tsita ve anao raha tiany reny ray aman-drenynao biolozika reny ianao tsy nomety tsy tonga teo ampelantanan'ireo olo reo afa ndrainga mba raha hoe narena keriny mbola afo zay fa raha hoe tena tsy vita koza ry zareo fa ndao hitadiavana olona reo ny tianao ohatry zany angetsika amin'Andriamanitra tsy ange zaza sary ny raisin'Andriamanitra ray avako e zaza sary angetsika raisin'Andriamanitra tsy ohatry zao angetsika niosokosona tamin'ny raha tsika naharikoriko ny jeny atsika tao anatin'ny fahotana tao anatin'ny fiainana mahasosotra amin'ny fiainana tsy nafinaritra noho ny raisin'Andriamanitra dia natao no lasa zanany na dia zaza sary azy dia ianao efa ohatry zao io ve Andriamanitra ny natoy izao anao tsy Andriamanitra ve ndao metsika voninahitra raha avako malala Alleloia tsy ohatry zao tsika raha tsy Jehovah-Andriamanitra izany andeha metsika voninahitra atao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra dia tena aminao androany andaotsika lehibe miandry ny lovantsika raha mbola kely ara-panahy eo zaza ara-panahy eo foana tsika dia mbola voafetra ny zavatra iainantsika ny olona lehibe ara-panahy dia tahaka ny lehilahy matoa tao amin'ny baiboly tamin'izy le roalahy zanak'ilay lehilahy mpanan-karena nangataka le zandriny meo anany anjara fanahy dia nomeny ny rainy satria izay ny lalàna fa le anankiray kosa ny janona hitandrina sa narelo amin'izay izy hoe iveritata nandeha tany dia tsy mba namino tsy tonga dia aminonao zanakomby sa veritada eto foana tsy mba nomenao zanakomby ana zanakosikory ahako ifariko miaraka amin'ny sakaizako dia izy le rainy fianao nge tsy tianao an'izany hatramin'izay fa izy ary ny nankaranao tsy anao zany fantatrao fa zay rehetra eto ananao dia anao riavana malala raha nakitombo ara-panahy ianao androany ny zavatra nanan'Andriamanitra rehetra dia anao atsoy abaray izy tsy lavitra anao izy tianao izy aleloia andaotsika hiantso ny anaran'Andriamanitra dia andaotsika tena hiteny androany Jehovah-Andriamanitra oka ia-lehibe amin'izay abaray eo hatramin'izay ianao tsy hitanao zany anarana ny antso amin'Andriamanitra abaray zany hatramin'izay ianao mbola mihafahafa amin'Andriamanitra nenay ry havana malala tsy tenenay anao fa zay rehetra tena ao anatin'ny fonay ka ilainay na misy zavatra mahaory anay tena teneniko anao fa nenay na dia misy olona manao tsinitsinanay any am-piasana eny anivon'ny fiarahamonina rehefa mivavaka zay ariva dia teny Jesosy hitanao ny nataony aniny iny fa tena zao nge ny nataony anay Jesosy fa maninona ny mivavakoatra zany ka zange zanak'Andriamanitra abaraiko io angatahako amin'io izay azoko atao satria za zany ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra ndao hiditra amin'izany herinandro milohan'ny Pentekosta ndao hiditra amin'izany ahavo ara-panahy zany tsika ry havana fantaro ny toerana misy anao fantaro fa ianao io zanaka fa tsy zazasary hoy izy ny ten'Andriamanitra raha tsika dia zanaka ary mpandovy sika ary rehetrarehetra ianao io dia miray lova amin'ny Kristy misy lova ao an-danitra ao miray lova tsy any Kristy rery fa anao koa fa izao misy zavatra angatanao mila miara-miaritra amin'ny Kristy tsika dia ara-manam-boninahitra aminy be ny olona te handofo fa tsy te hiaritra be ny te hiara-iray lova amin'ny Kristy fa tsy hiara-hiaritra aminy tsy mitombona mihitsy zany hoe eto amin'ity fiainam-panahintsika fiainan'andalovantsika tany dia tsisy contrainte mihitsy anao fa mety daholo izay ataonao dia sady mahazo aina be foana ny nofonao fa azo aina koa ny ara-panahinao tafaray amin'Andriamanitra Jesosy niaritra teto ry havana Jesosy nge niaritra Jesosy nge ry havana tena niaritra zany na tonga Jesosy farak'izay maika hiala teto niaritra izy teto sika koa dia tokony miaritra be ny zavatra tokony tena tokony toeritsika eto ry havana ady ny ataontsika eto amin'ity tany ity fa raha miara-miaritra amin'ny Kristy tsika dia miara-miombona antoka aminy miray lova amin'ny any koa voninahitra ny ao an'Andriamanitra minao fa voarainao izay afatra izay tsy izy akory ianao fa zanak'Andriamanitra ary raha zanak'Andriamanitra ianao dia andaotsika tena hoe anabe kokoa ampitombo fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra isika
hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy malala amin'ny fotoana androany. Zanak'Andriamanitra tokoa zay. Zanakao zay Jehovahandriamanitra tsy zaza sary zay. Tena raha anitsy anay ianao, ahitsy zay Jehova. Fa zay raha tsy ahitsinao dia misalasala koa zay hoe sao dia mba zaza sary ary zay. Zay Jehovahandriamanitra tena te handroso ara-panahy. Zay tena te hitombo ara-panahy. Zay tena te hahita Andriamanitra an'izany fahasoavanao zany. Te hiray lova amin'ny Kristy zay. Mba havelao amin'izay zay Jehovahandriamanitra manomboka androany handray an'izany fahasoavana lehibe zany dia mba hiantso hoe abaray eo. Abarainay ianao, Andriamanitray ianao, tomponay ianao Andriamanitra. Ataovy misitraka an'izany mahazanakao anay, zanakatrano, zaza lehibe, zaza efa matotra amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Androany Andriamanitra te handingana, hiakatra dingana vaovao zay amin'ny fanomponanao. Na dia habarainay azy ianao, mifanakaiky aminay ianao, mifandray akaiky aminay ianao, mifandray am-po aminay ianao. Fa mbola hajainay foana ianao Andriamanitra. Ho hajainay foana ianao. Hifankaty aminao foana izay. Hanome voninahitra anao foana izay. Tsy hanala-baraka ny anaranao intsony izay. Fa hanome voninahitra anao. Dia raha aza saotra sy voninahitra ho anao Andriamanitra, misandrahatra amin'ny avo indrindra, misandrahatra amin'ny fitoerana ambony indrindra. Ary raiso reto zanakao. Raiso izay Andriamanitra fa iray lova amin'ny Kristy. Ampianaro hiariaritra aminao. Ampianaro hiariaritra fa betsaka aminay ny te handoa fa tsy te hiaritra. Fa izay Andriamanitra ampianaro hiaraka aminao. Ampianaro hiara-mandeha aminao. Fa zany no fototra. Zany no fototry ny fahasoavana eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Amen. Ny vavaka ranambavy mihaja amin'izao fotoana izao dia miasa ny ranambavintsika makariny. Amen. Ny vavaka ranambavy makariny amin'izao fotoana izao hanao ny fitenenana. Mahety azafady. Miara hivavaka antsika. Jehova Renay Masina tsara indrindra, tena misaotra anao zahay Jesosy malala fa nanatrika Andriamanitra tokoa zahay, nanatraka an'izao zavatra izao, nanatrika Jehova velona izay nahariny zavatra rehetra ary nomenao fotorotoro, nomenao fanahy zahay, nomenao heri-tanjaka tamin'izao sabata masina izao. Misaotra anao any Jesosy malala satria tsy tapaka ny fanaharana ny fambolan'ny Jesosy tsara Jehova no teo am-pelantananao izany, fametrahany teo am-pelantananao izany, no tantananao ny vimbinao Jesosy koa ankehitriny dia latsaka amin'ny fona izany teny izany Jesosy malala mba tsy hoe zaza na hoe mpanompo fotsiny zahay Jesosy malala fa mba hoe zanaka Jesosy malala, mba hoe zanaka Jesosy izay zanaka mavita ny sitraponao, zanaka maefa manao ny asanao, matitra amin'ny fanomponanao Jesosy malala. Raha mbola hoe miankina amin'ny tsy fisiana eo anatrehanay foana ny hipetrahanay anatrehanao Andriamanitra fa tsy ambany lalàna zahay, tena ambany lalàna tokoa satria miankina amin'ny hanina, miankina amin'ny lamba-kafiana, miankina amin'ny tahotra, amin'ny loza amin'izay rehetra lehanay. Tsy Jehova fa ny fitiavanay Jesosy malala no mampanantonanay anao, no mampifikitra anay aminao Jesosy satria ianao nefa hanome anay zavatra rehetra mba hipetraka eo aminao, hifikitra eo aminao satria eo amin'ny toerana misy anao ihany no tena misy fiainana, eo amin'ny toerana misy anao ihany no misy fiadanana, fitsahana, misy zavatra rehetra Jehova. Ka izany Jesosy malala azavela hiala zahay reto, azavela hivilivily zahay reto fa mba hifikitra andeha hiakatra amin'ny avondrindra amin'ny ara-panahinay satria ianao no Andriamanitray, ianao no tomponay ary mpanjakanay. Tsy hoe anompo anao zahay dia tsy manana ninina, tsy hoe tsy misy connexion, tsy hoe sina na aretina Jehova fa ny fanomponay anao Jesosy malala fa ny fiainanay, ny mombanay rehetra, ny fanahinay, ny fonay, ny herinay dia hanomponay anao satria ianao no Andriamanitray, ianao no iabanay, ianao ny rainay ary ny fanahinao masina Jesosy mba anay mba ahalalana bebe kokoa, ny mombanao ahafantarana bebe kokoa,
ny sitraponao satria tendra mivily ny fonay ny nofinay rehetra tsy manaiky tsy hankatoa fa nefa Jesosy raha ny fanahy masinao ny toetranao ato anatinay dia tonga hankatoa hatramin'ny nofinay tonga hankatoa ny fanahinay satria manompo Andriamanitra tsara fanahy izay misandrata amin'ny avindrindra Jehova irezone izay tsirairay avy reto izay mihaino izay mihaino izay mijery reto Jesosy maro anao any ampatanjaka ny fonay ampatanjaka ny fanahinay mba hanao ny sitraponao mandrakariva misandrata Jehova voninahitra any ho anao rehetra ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka ny nandranabavintsika mankirina tamin'izay vavaka izay raha efa ao ranabavy mihaja dia hivavaka izy fa raha tsy ao izy dia hivavaka ranabavy $100 amin'izao fotoana izao. Lo $100. Jesosy pasitera dia tentsika rehefa eo pasitera pasiterana misy tenena dia rivavaka retsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra renezay tsara indrindra ao satria betsaka anazy satria mbola afaka miaino teninao tamin'ity androany ity misaotra fampianarana izay nomenao anay tamin'ity androany satria sapanay androany araka teninao milaza hoe izay kariny fanahy maty no zanak'Andriamanitra izay tsy rehetra rehetra Andriamanitra mbola betsaka ny olona tsy maneky hoe karinay mbola betsaka ny olona mbola zaza sary ny fanomponanay feno fona rehetra rehetra Jesosy mba tena hoe anaiky ny izay sitraponao anaiky izay tsinao satria raha makatisy manakenao zay dia zanakao ary nizitakao dia mandiova ny fanjakanao dia feno fona rehetra rehetra mba anaiky izay rehetra rehetra lazinao Jesosy satria betsaka amin'izany teninao izany dia voninahitra ho anao reviany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra azy mirahavavy tao anatin'izay vavaka izay nentin'izy ireo izay. Andriamanitra manankareo fahasoavana ane hamaly fitianareo mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay tonga niaraka taminay teto androany amaraparana ny fotoantsika satria mbola hitra amin'ny fandraisana fanasan'ny tompontsika rehefa avy eo dia matoky sy mino fa naharay fampahirezana daholo tsika teto tonga teto androany mahireza Andriamanitra ny ombantsika rehetra rehetra ariavako malalako. Andeha ataontsika ty iray ity amarana antsika ny fotoana dia samy hatsapontsika rehetra rehetra amin'ity androany ity hitondra ny tenantsika ao anatin'Andriamanitra ka hiteny manao hoe zange zanakao Andriamanitra ataovy izay mety Jehova izay azonao atao dia ataovy amin'ny tananao mahery fa milanao zay ataontsika tety amarana antsika ny fotoana androany aorianan'izany dia amarana ny live etontsika fa anoy kosa ny fotoana ato anaty Zoom fa tarary manomboka androany zanak'Andriamanitra ianao maherezintsika rehetra rehetra. Halleluia, amen. Fitiavana mandraky izay no nitiavako anao tsy misy mahasolo na hoaizanao hoe zaho miantso avy manatona ty zaho Jesosy te hizara vity fitiavana mandraky izay no nitiavako anao tsy misy mahasolo na hoaizanao hoe zaho miantso avy manatona ty zaho Jesosy te hizara vity fa zanako sasany tanako aditiko fona naonanaone tsy maintsy kolokoloko satria nananiko fotoana mampalahelo airareraka nona fa zanako sasany tanako
aditiko foana naonanaoge tsy maintsy kolokoloko satria nananiko fotoana mampalahelo aerareraka nona fasanako asatana tiatitiko fitiavana tsatakalo sady tsy azo vidina no nitiavako anao reritine sao miantso avy manatona ty sao jesosy te izara fity fitiavana tsiatakalo sady tsy azo vidina no nitiavako anao reritine sao miantso avy manatona ty sao jesosy te izara fity fazanako sasanitanako adetiko foana naonanaone tsy maintsy kolokoloko satria nananiko fotoana mampalahelo aerareraka nona fazanako sasanitanako aditiko foana naonanaone tsy maintsy kolokoloko satria nananiko fotoana mampalahelo aerareraka asatanako aditiko foana naone endravana malala tonga amin'ny fiakaran'ny fotoantsika am'izao fotoan'izao a osatranareo nahatra ny hatramin'ny farany teto raha mbola tsy tongany amin'ny raha lanitra jesosy ka tahiny tompo verinana soamatsatsika amin'ny alatsinainy ndratsika miheta anaty vavaka fiambenana amin'ny sivona sasany alina so mita iny tompo daholy a aki radio point radio 12345.com aki radio point radio 12345.com afanao mianonjapeo aki radio misy toteny isaky ny adiny telo amin'ilay amin'nefatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ilay amin'nefatra amin'ny fito amin'ny folo ralina lazao ny fianakaviana lazao ny ankonana any Madagasikara rehefa misokatra somatsara ny fotoam-bavaka eto afandarina andramoka izao a eto amin'ny aki radio isaky ny sabata izay tanterahana ao alasola ao amin'ny baibasy samita iny tompo a mahereza taloha sotranao nahatra hatramin'ny farany a alleluia amen